Isika ny afrikana dia tsy maintsy manao hoe fô be mihitsy a miara amin'ny mahazatra satria tsy misy atao firenena androso raha tsy misy mandray an-tanana ny hoavy tsy misadapte intsony amin'ny besoin de ressources ilayntsika ny Afrika na Madagasikara maromaro koa ny zavatra ianarana ety dia zay no tonga nanarana tamin'ny janvier tadidiko sara tamin'ny janvier resaka tamin'ny mpamatsy vola banque mondiale hoe mila mananana le leadership institute eto Madagasikara dia naka professeur avy any Harvard dia miaso eo zareo marina falafa nampianana bankanisy famoromoro koa raha oharina le tena besoin de ressources humaines dia misy professeur zay maro izy no mampianatra anekistikana 17 222 isan'ny fokontany misy any Madagasikara dia 1550 isan'ny maire dia 116 isan'ny district ary 22 isan'ny région dia reo zany tsy maintsy atao tsara dia ampondona fahalalana satria lo misamy ny administration dia io nanaovana investissement n'Andriamanitra tamin'ny fanaovana investiture koa iny tamin'ny 19 janvier dia nandeha tany ny commission Union européenne dia teo tonga dia namety $1 million mba hanaovana an'izay satria ireo samy 17 500 tsy maintsy ananana trano tsy maintsy amena tamin'ny teny tsy maintsy mahazo formation teny isan-taona makana ny mpaniany avokoa ny leadership institute mba hahafahana izy ireo manana capacité mobiliser ny olona mba hahafahana izy ireo manana capacité manao développement satria 70% fotoana amin'izao fotoana izao dia lasa mijery zavatra taminany fotsiny fa tsy dia tena mijery le développement économique social le fato misy azy tanao zavatra dia be hoa tsy mitovy ary raha natonga ny firenena tsy dia tena afaka nihetsika firy natonga naneritreto amin'izay dia nandritra ny 127 heures nandina tena amin'ny hélicoptère nandritra ny 20 jours ary nandritra 17 kilometre nandritra n'izay tamin'ny hélicoptère dimy izy ny atera anankiray ary navita 150 points zany hoe fenifesity mandeha nahita misy hitako misy fa tena raha be mihitsy Madagasikara no toerana midadasika fa na izany ara mahafinaritra any satria tena fanamy lehibe natao amin'ny tena fanamy zay na hoe ny deuxième mandat tena atao tsara be izy tsy mandany azy tsona satria fa ao anatin'ny dia manaraka fotsy izy fa misy engagement misy committement ao committement dia fa misy zavatra ahafahana miaina amin'ny zavatra misy hoe aminareo aty hoe ianareo dia manaraka tsy